Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Tsy mbola afaka eo ambanin'ny vahoan'ny mpanjanaka isika 70 taona ateo aorianan'ny tolom-panafahana ny taona 1796 izay no azo amin'tinana ny faneho-kevitra maro nandritra ny fametrahana fehezam-boninkazo teny Mitsangamato ny Ambojatove sy Mausolée androany. Mitrosa fa tsy afaka mihetsika ny malagasy hoy ny mpahay toe-karena iray raha nanontaniana momba ny olana mianjady amin'ny toe-karena malagasy. Vera ao anatin'ny fifangaron-javatra ny mpitondra ary tsy mahay mamantatra ny laharam-pahamehana. Vehivavy teratany indiana iray saika anondrana volamena rokolao izay nafeniny tanaty fivaviny no tratra teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato. Manana passeport gasy izy saika ho an'ny Maorisy. Trano manodidina ny 10 tetsy andotam-penaka no norehatra ny alina. Tsy misy ny ainana fohy saingy mahay avokoa ny entana rehetra. Court-circuit ny boan'ny afo raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena dia vita sony omaly ny Brexit tamin'ny fomba ofisialy. Mila manefa trosa mitetina 10 miliara euro ny Royaume-Uni ho an'ny vondrona Europeanina ankehitriny. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia feno 70 taona anio ny fanamariana ny 27 Martsa 1797 fa mampametra-panontaniana ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny taranaka aty aoriana manome ohatra ho an'ireo tanora ve ny mpitondra arahoariny Matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Amin'ity taona 74 ity feno 70 taona ny nampitroatra ny vahoaka malagasy tamin'ny fa 20 ny volana Martsa 1796. Fanamariana goavana no karakarain'ny fitondrana ka nanomezana ny lohahevitra hoe 70 taona ny tolom-pahafahana. 70 taona ny tolom-pahafahana mba hampita ny fanilo ny lasa tsy fanadina. Ny tanjona napetraka araka izany dia ny fampitana ny fanilo ho an'ny taranaka ny aoriana saingy tsy azo adonoina ny lasa. Saingy niomana ho amin'izany ve ny mpitondra? Ho tratra ve ny tanjona napetraka? Manoloana izany, samy manana ny valiteny ny tsirairay, fa raha atao bangitokana ny fanamariana ny 70 taona ny 20 Martsa 1796 nangatsika izany. Tsy navitrika ny fampandraisana anjara sy ny fandraisana anjara ny olon-tsotra. Ny fanatanterahana izany ihany koa mila fiomanana hatry ny ela, indrindra ny fanamafisana ny fampianarana hatrany fotony. Amin'ny fomba ahoana nefa no anatratrarana ny tanjona amina mpampianatra ambany faripahaizana ary tsy tonga miasa matetika araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fampianarana eto Madagasikara farany teo. Etsakilany nefa tsy mampiseho ohatra amin'izay fitiavan-tanindrazana izay ny mpitondra. Raha ny razambe teo aloha navita nanao viveriny ainy amin'ny fikatsahana ny fahaleovantena sy ny fiarovana ny tanindrazana. Ny mpitondra ankehitriny kosa manao izay ho afany mamarotra izany. Amidy amin'ny vahiny mpanambola i Madagasikara amin'ny alalan'ny zone économique spéciale tsy mangarahara. Mbola fananany vahiny avokoa ireo tany lonaka midadasika eto Madagasikara toy ny any Ambanja, Marovoay, Miandrivazo, ireo tany mpanjakana tsara toerana eto an-drenivohitra ihany koa namidy tamin'ny vahiny tahaka ny zone de recasement etsy Akorondrano sy ny arboretum Ambatobe. Raha atao mpangitokana ny zava-misy eto Madagasikara
mbola mitolona ho an'ny faleovatena sy ny fandrosoana i Madagasikara sy ny malagasy. Mitohy hatrany ny ady na eo amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy ary eo amin'ny lafiny kolotsaina. Sarotra ny mampita ny fanilon'ny fitiavan-tanindrazana, indrindra manoloana ny mpitondra tsy niomana hitondra, tsy mahalala afa-tsy ny fiarovana ny tombotsoa manokana, tsy mahay manavaka akory ny atao hoe tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy mbola afaka eo ambanin'ny vahon'ny mpanjanaka 70 taona aty aoriana ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1760 isika. Izay no azo amin'tinana ny fanehoan-kevitra maro nandritra ny fametrahana fehezam-boninkazo tamin'ny Tsangabato, Ambojatove sy Mozole tamin'ny ity androany ity. Fanadiny Fehizoro Ravaly. Fikambanana ara-tsosialy, ara-pinoana, mpitarika hetsika, antoko politika samy hita nanamarika ny fahatsiarovana ny 70 taona ny tolom-panafahana 7 Martsa 1770 androany teny amin'ny Tsangambato Ambojatove sy teny amin'ny Mozole. Rafitinina ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo, tsy mbola miaina ny tena fahafahana marina i Madagasikara na teo aza ny fahazoana fahaleovan-tena an-taratasy. Teo ihany koa ny nilaza fa mbola mitonitolona ny 70 taona tsy aoriana. 7 Marsa 70 taona fa nitolona nataon'ny malagasy dia efa hatramin'ny andron'ny fahampanjakantsika no nitolona mba hanana ny Madagasikara amin'ny fiandrianany sy ny satany ary ny antsany. Fa ny zavatra natao tamin'ny 7 Marsa dia toy an'izay tolona izay le hoe fanilo mepita satria io fanilo io tsy tao amin'ny 29 Marsa vao nirehatra fa efa hatramin'izay ny taopon'ny malagasy izany zavatra izany. Amin'izao fotoan'izao tsika dia mahatsapa fa ny malagasy na ara-toe-karena, na ara-politika, na ara-kolotsaina, na ara-tsosialy dia reraka ny firenentsika. Rerakantsika ary mbola tsy afaka milaza fa hoe afaka tanteraka na mahaleo tena tanteraka noho izany mbola tsy vita ny tolona. Nandatsaka ny rano ireo olona ireo zezika hitandrazany ity 70 taona lasa izay zao no toerana misy an'ilay firenentsika. Tokony ho lavitra ny fahakalana antsika manomboka eto fa hibanjina ilay fitiavan-tanindrazana tena izy amin'izay dia tokony aseho amin'ny alalan'ny asa fa tsy fankahalana na fifanenjehana eto amin'ity Gasikara malalantsika ity. Ny androany zany 7 Marsa dia fahatsiarovana ny fanapotehana ny merina nataon'ny Frantsay tamin'io fotoana io. Izay tsy tamin'io fotoana io fa 50 taona talohany. Izany hoe vao azo ny Madagasikara tamin'ny nanafiny teto zany dia efa nanomboka teo ny fanapotehana ny merina nataony ary dia toy izany ireo olony amin'izao fotoana izao. Mitolotolona ary tsy avela ho raraka an-tany na ho very araka le hira hoe fatao anaty azobito nisy rano patrapatraka. Oka tsy ho finaritra fanometsiny hoe tsy zay ny nanome baiko ny MDRM, tsy zay ny nanome baiko ataon'ny tolona 1947 fa ny tokony fanontaniana dia hoe inona ny vitandreo, inona ny tsy vitandreo ka izay tsy vitandreo mba anjarantsika ny manohy azy fa tsy handany fotoana hifanometsiny eto fa iray ina sy iray fo hifampiavana ary tsy hifampitsetitra fa hiatrika ny didy masina. Nanararaotra ity fotoana ity ihany koa ny mpianatra sy olon-tsotra hanangonana ireo rakitra samihafa mikasika ny raharaha 1770. Za classe de 7e tonga ty Analakely mandray noty satria mety boaka amin'ny examen le izy fa tsara mahafantatra an'le izy no alalana zavatra. Isan'ny nanatanteraka izany fametraha-boninkazo fahatsiarovana izany ny teo anivon'ny antoko Arema izay antokon'ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka loharan'ny poiran'ny fasan'ny Maherifo na ny Mozole. Zany lehilahy zany no nanorina an'ity Mozole ity fa matetika tsy fantatry ny olona zany. Ka fanomezam-boninahitra ho an'izay maty ho an'ny firenena ny tolona ahazotsika ny fahaleovan-tena. Tsy mora zany raha maro ny nafoy nisy tany amin'ny ray hetsy raha totaliana ny malagasy maty no zany antony zany.
raha ny fantatra tsy nisy ny fahazon-dalana hanatanteraka fihetsiketsehana hafa ho an'ny androany fa ny pompivavahana fametrahana fehezam-boninkazo ady hevitra sy fampisehoana horonan-tsary ireo amin'ny ankapobeny no nanamariana ny efa 70 taona ny tolom-panafahana androany izay tsy ahivina fanahafatesana malagasy mandidina ny iray hetsy raha ny fanazavana saingy isa mbola mipetraka ho ady hevitra hatramin'izao fotoana izao. Mbola maro ny tsy mahafantatra ny tena zava-nitranga nandritry ny tolona fitiavan-tanindrazana ny taona 1770. Maly tamin'ireo zava-nitranga ihany koa no nininana fenina tsy ho fantatry ny be sy ny maro fa nadidinika etao Andriatsilava. Horonan-tsary roa mirakitra ny tantara sy ny zava-niseho ny taona 1770 no naseho teny amin'ny tranombokim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny fahatserovana ny 70 taona ny 20 Martsa 1770 izany ary natao hanomezana lanja ny androandroany. Taoriny ny fanehoana ny horonan-tsary, nisy ny fanakalozana narahana ady hevitra tamin'ireo vahiny saina sy ireo namaly ny antso. Amin'ny ankapobeny, tafita ny afatra hoy ny mpikarakara. Tafita satria ny zavatra tena tsikatra zany dia zao marina fa ilay horonan-tsary mitondra hoe fanadadiana samihafa fa le olona mpijery koa vita le izy dia mbola mijanona manao fitafatafana zany manao fanakaloza-kevitra zay zany hitako hoe tena zava-dehibe satria na ny fanontaniana petraky le olona mpanatrika na ny ataontsika hoe resaka samihafa zay ny fanakalozana dia hita mihitsy fa liana amin'ny resaka tantara Madagasikara daholo rehetra ao daholo na ny tanora na ny olon-dehibe dia mahafinaritra rehetra irahina zany maromaro foana ohatran'izao. Mbola maro ny tantara sy ny tena zava-misy marina nandritra ny tolom-panafahana sy ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana nataon'ireo malagasy taloha no tsy fantatry ny be sy ny maro. Misy ny parti communiste de la région de Madagascar. Ny château communiste teto ary zany teneniko amin'ny telefona hoe avereno ataovy anaty leso Malagasy ny tanora Madagasikara kehitriny zany fa nisy parti communiste de la région de Madagascar teto. Mbola maro ihany koa ny fanontaniana mipetraka ny amin'izay tena zava-nitranga marina tamin'izany fotoana izany. Samy manana ny filazana ireo manam-pahaizana aran-tantara. Misy ampahany amin'ny famarinana ihany koa inina tsy aseho ho fantatry ny be sy ny maro. Na ny isan'ireo namoiny aina azy mbola miovaova hatrany 70 taona aty aoriana. Ny vaova ny taremarika nomeny mpanjanatany général Garbay zay dia lehibe ny chef d'état-major tafika frantsay dia nome hoe 7 arivo sy 9 alina dia avy eo niova indray ny fanjakana indray ny teny hoe arivo sy ray alina hitanao zao fa miova fa ny père de Sévigné zany zay au commissaire niasa teto tamin'ny 50 sy 7 dia ny teny hoe plus de 100 000 morts zany fa raha jerena zany araky ny voalazan'ny Tronchon zany Jacques Tronchon hoe 7 arivo zany no maty sy hita popoka tao faritry Losivarika. Hitanao amin'izany 7 arivo dia hitanao zao fa tanàna kely Losivarika 7 arivo no maty sy hita popoka. Maro ny tanàna distrika sy Katao zay misy niady ka nahatra niady nampiasa fiaramanidina mpandataka bomba ny tafika frantsay ka mihoatra n'izay raha etsy zay araky ny vinavinako zany dia any amin'ny 3 hetsy mahery any hoany zany. Samy liana avokoa na ny ankizy na tanora na olon-dehibe nandritra ny roa andro. Hitantaratra tamin'ny fandraisana anjara nataon'izy ireo nandritra ny fanakaloza-kevitra izany hoy ny mpikarakara. Irariana ny tohizan'ny hetsika ho fampafantarana ny tantara tahaka izao raha ny fanazavana. Nomena tombony ireo tanora nandritry ny vala-kevitra narahana fanontaniana teny Alarobia. Tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovana ny 70 taonan'ny tolom-panafahana ny hetsika ary natao hamerenana indray ny ambopo amin'ny fitiavan-tanindrazana. Fanadinika etao Andriatsilava hatrany. Fitiavan-tanindrazana ara-piariana io no loha-hevitra noraisina nandritra ny vela-kevitra narahana fanontaniana teny Alarobia androany. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fahatserovana ny 70 taona ny tolom-panafahana ny taona 1770. Nosafidiana manokana ireo tanora eny amin'ny sekoly no ny antony maro samihafa hoy ny mpikarakara. Nahoana ny hoe atao amin'ny sekoly le izy eo amin'ny tanorantsika izay raha malala fa efa mafahoan'ny fanatotoloana toton'ny rivotra maro samihafa amin'izao rivotra mitsoka avy any ivelany tsy avy eto anatin'ny safotofoto izao dia efa mihamanadio indray tontolon'ny fitiavan-tanindrazana sy ny tontolon'ny tantaram-pirenena ka izay no ezahan'ny fikambanana faribolana ho foazina sy hokoloana indray
ho an'izay efa manana an'izay fitiavan-tanindrazana zay. Tsy nijanona teo amin'ny tantara ihany ny vela-kevitra, ny hitatra tamin'ny fomba fanao sy ny fampitondrana ary ny fiarahamonina malagasy fahiny ihany koa izany. Noresana manokana tamin'izany ny raha fiarahamonina fahiny teo amin'ny fiariana, ohatra amin'izany ny valitanana. Voalaza teo tokoa ny amin'ny hoe valitanana ao anatin'ilay hoe fitiavan-tanindrazana ara-piariana na patriotisme économique. Tsindriko manokana fa mbola betsaka ny mandalo io valitanana io eto Kibon'ny Merina na any amin'ny faritra samihafa miseho amin'ny endrika samihafa. Fa saika eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina sisa no hatazanana n'io valitanana io na eo amin'ny sampiray-tapo ka tena tsara ary tsy hoe ny sotoavina sy kolontsaina fotsiny tiana foazina ao anatin'izany fa ilay endrim-piariana nisy teo amin'ny malagasy taloha mihitsy, izay endrim-piariana ny rindra dia mirindra, tsy mila hoe vola be dia be mivoaka teo amin'ny samy fianakaviana raha andeha hiaro ny fianakaviana sy ny ankohonana iray fa miainga teo amin'izay endrim-pifanampiana teo amin'ny mpifanolo-bodirindrina sy ny mpiarabelona izay dia nahafahan'ny otra sy mivoatra ara-piariana sy ara-toekarena teo amin'ny fiainana. Manampy betsaka amin'ny fianarana ny tantaram-pirenena ny vela-kevitra rahana fanontaniana tahaka izao. Ny malagasy izay mbola isan'ireo firenena ahitana lesoka maro raha ny tantaram-pirenena no jerena. 7 martsa 1777, 7 martsa 1722, 70 taona aty aoriana, sarotsarym-pahaleovantena no misy eto amin'ny firenena. Izay raha-bangona ny faneho-kevitra ireo mpandinika ny tantara matiny ampo-pirenena. Fanadiny Michel Ranarjona. Feno 70 taona ny famonoana ireo malagasy ny taky fahaleovantena tamin'ny 7 martsa 1777, ny MDRM na ny Mouvement démocratique pour la rénovation malgache no antoko lohan'ny mpitaky izay fahaleovantena izay saingy tsy tafita ny fitakiana. Raha ny fanazavana azo, ny mpitsikilon'ny fanjakana frantsay no nandravy izay tolona izay ary nahatonga fahafatesan'olona maro. Malagasy manodidina ny iray hetsy no voalaza fa namono ny ainy tamin'izany. Fa nanapodika ny tolona tsy nahazahoana ny lefalevatena nitakin'ny MDRM. Ny fahaleovantena nitakin'ny MDRM moa dia tao anatin'ny mpilaminana sy amin'ny alalan'ny demokrasia. Ny potehany zay ka tsy ny padesy mananapodika an'izay fa ireo pitsikilo fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny baron zay lehibean'ny polisy teto Madagasikara nanatsofoka pitsikilo marobe tao anatin'ny Jina sy Panama. Ny 29 mars ny pitsikilon'ny baron no nanapaka ny daty 29 mars io. Tanteraka le fangatahan'ny MDRM fahaleovantena raha tsy napoaka ny baron le 29 mars. 29 mars zany no natonga ny fahaleovantena tsoazo. Fahaleovantena tsoazo marina fa nandamy padesy fa tsy nasakana. Azo izy raha ohatra ka tamin'ny alalan'ny tolona demokratika. Nanahazo fahaleovantena azy izy Madagasikara tamin'ny taona 1700, saritsariny fotsiny ihany izany, raha ny fanazavan'ny mpandalina tantara, mitovy ny zava-misy amin'izao sy ny 70 taona lasa, mbola ny vahiny no mibaiko ny mpitondra malagasy. Raha ampitaina amin'ireo firenena hafa no zanahan'ny frantsay, velavitra i Madagasikara. Aizitsika 70 taona ty aoriana, ny hoe mampivelatra, mampisontra, mampandroso an'ity Madagasikara atsika ty. Fa inona ny loza manjo atsika? Jereva ny firenena voazanaka, ohatra ny zanahany anglisy ny zanahany frantsay. Zany Inde zany ange ka ny zanahany anglisy nandry taona maro hoe. Aiza izy amin'izao fotoana izao? Izy ny tompony tena hoe raitra dia raitra ary tena lasa lavitra amin'ny fitantanana sy famokarana teknôlôjia avolenta. Ny Afrikanina koa nge mba ny zanahany, ny Arabo koa nge mba ny zanahany, reo any Azia reo, ny Indochine sy ny namany reny, mba ny zanahana. Fa aiza reny amin'izao fotoana izao? Tsika koa mba ny zanahana fa aiza tsika amin'izao fotoana izao? Alao atao mifampitamba ampieritreritra atsika, zay ny zavatrany. Fa maninona? Fa maninona? Tsika ny ohatran'izao, ny antony dia satria ny akamaroan'ny malagasy tsy mahalala ny tantarany. Zay ny tena marina. Rehefa tsy mahalala ny tantaram-pirenenao anao dia tsy manana ampo-po hiaro ny firenenao io. Dia manaiky lembenana ho hitsakitsahan'ny olona. Hatramin'ny teninao aza dia ataony ambanin'ny fitenin'ny mpanjanaka. Zay lasa tenim-pirenena eto Madagasikara. Raha bangona tokana ny faneho-kevitra ireo mpandinika tantara nanaovanay fanadihadiana maty ny ampo-pirenena, lavitra ny fahaleovantena marina i Madagasikara, zary lasa fahatsiarovana fotsiny
namoizana aina maro 70 taona lasa izay firenena kosa mikrosofana hatrany. Tsy ampy ny fanomezana sehatra sy ny fandraisana andraikitry ny tanora malagasy eo amin'ny fiainam-pirenena hoy ny fikamanana tanora misehatra eto amintsika ary lasa fitaovana politika matetika ny tanora fanadidina avy hatrany. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra sy fanomezana sehatra ny tanora indray anjara amin'ny fiainam-pirenena raha ny fanadihadiana natao. Hita taratra izany amin'ny endriky ny governemanta ankehitriny raha ny fanazavan'ny fikamarana tanora tsy miankina, miorina sy misehatra amin'ny fampandrosoana eto amintsika. Misy ihany koa ireo manana finiavana hanova ny firenena saingy ataon'ny mpanao politika fitaovana azona fahefana fotsiny ihany. Dia antsoina foana ny tanora hoe enao zao no tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Zonao ny ametraka ny maizy anao eo amin'ny firenena. Fa ny mampalahelo ao anatin'izy ireny dia tsy tena izay fa fitaka no anaovana an'ilay tanora. Izany hoe apetraka ilay tanora hoentina angalana fahefana. Fa rehefa tonga eo amin'ny toerana ny mpitondra dia tsy mahazo sehatra afaka ametraka an'ilay tena révolution izay ao am-pony ny tanora izay manana etaeta ty anova eto amin'ity firenena ity. Mbola hita fa voahilika foana ny tanora ao anatin'io gouvernement na ity fanjakana ity mihitsy ny tena marina. Afaka mametraka fanovana goavana eo amin'ny fiainam-pirenena ny tanora raha ny fanazavana hatrany, fanovana izay miainga avy amin'ny toe-tsaina. Ny fiovana ara-toe-tsaina aloha voalohany indrindra. Miainga avy amin'ny tanora mba sahijoro andray andraikitra, sahijoro hiady ho an'ny rariny, ary sahijoro hametraka ny hoaviny mahafinaritra fa tsy hanatena ny mpitondra fanjakana foana. Raha ny tena marina dia ny tanora no hoavin'ny firenena. Ka raha hoavin'ny firenena ny tanora, aminay dia tokony handray anjara feno tanteraka ny tanora eo amin'ny sehatra ny raharaham-pirenena. Raha ny fanazavana hatrany, sakana tsy hahatongavan'ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra ampandrosoan'ny firenena, ny fibodon-toerana ataon'ireo efa ela ny lalaovana tamin'ny sehatra politika maloto teto amin'ny firenena, mbola mitoetra olana ihany koa hatreto ny tsy fijoroan'ny tanora sy ny tsy fananana fahasahiana maneho hevitra ary ny tsy fisian'ny rafitra miady ho amin'izany. Eritaona katroka androany ny fanombohana ny fanenjehana ny loholona Lilson René de Roland tamin'ny eritaona no sakanana anatitra voninkazo teny amin'ny mausolény tenany miaraka amin'ireo mpiarady amin'ny marobe. Fanadidin'ny Michela Ranardzon. Colonel valeo raha dia misy l'autorité miavaka tsara amin'izay mba zay kosa Katinga tsy lasa lavitra ny journal eo ihany kosa eo ihany kosa Eritaona androany ny andro nanombohan'ny fifampiantsiana eo amin'ny loholona Lilson René de Roland sy ny fitondrana HVM. Tamin'ny eritaona nikasa anatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny mausolény tenany ary nosakana ny mpitandro ny filaminana na dia efa nahazo alalana teny amin'ny prefektura ny polisy n'Antananarivo aza efa teny andalana ny loholona sy ny mpiarady aminy no nisakanana ary ny efatra ny sesy no nirevitra ny bomba mandatsatra ny maso. Raha tsy ahimo na andro vitsivitsy taorian'izay nahazo taratasy fisamborana ny loholona Lilson, fikasana hanao ville morte sy fanotoinana ny filaminana anatiny no isan'ny fampiangana azy. Hatreto, eritaona ty aoriana tsy mbola hita popoka ny misy azy, tsy fantatra mazava ihany koa mikasikazy eo anivon'ny anteny Mirando. Mitrosa fa tsy afaka mihetsika ny malagasy hoy ny mpahay toe-karena iray raha nanontaniana momba ny olana mianjady amin'ny toe-karena malagasy. Tsy mahay mamantatra ny laharam-pahamehana ny mpitondra fanadidiny Gaetan Andriatsilavo. Mijaly ary tsy afaka miarina ny toe-karena malagasy na eo aza ny fananantsika ireo arena marobe azo trandrahana sy ampiasaina. Tsy tafarina ny firenena na dia maro azy ireo manam-pahaizana nandalina manokana ny toe-karena
sy ny fomba ahafana mivoatra sy mampandroso very ao anatin'ny fifangaron-javatra isika ary tsy mahay mamantatra ny lara-pahamehana hoy ny mpahay toe-karena iray no antononay. Zay moa aloha problemtsika malagasy voalohany indrindra very agnaty fangarongaroan'ny zavatra be da be. Ino ma problemtsika? Problemtsika de problème agricole. Ino ma problemtsika? Problemtsika de problème bois de rose. Ino problemtsika? Problemtsika de corruption. Problemtsika de lalagna tsy vita. Problemtsika de fiakaram-bidim-piainana. Problemtsika problème marigny daholo zany. Problème marigny daholo zay fa problemtsika avy eo izy maro be ohatranao agnatin'ny rova zany. Agnaty rova be da be ny akoho ao. Anao tenigna akoho de tsy hainao akoho aiza samborinao de very anao agnenjika izy rehetra de tsisy azonao. Ohatran'izay koa zany problème-ny malagasy zany. Be ohatrany be da be miseho amin'ny endriky be da be loatra le problème finalement tsy haintsika zany aiza zany tokony samborina am'ilay problème reo. Ny foaran'ny fifangaron-javatra io no ahafana mampivoatra ny toe-karena. Eo ihany koa ny fijerenany tena fototry ny olana, izany hoe mila vahana any amin'ny fotony ny olana misy eto amintsika. Ankoatr'izay raha ny fanazavana, tsy afaka mihetsika isika. Rehefa tsy afaka mihetsika dia mitrosa. Manangona aloha vao afaka mihetsika sa zavatra hafa. Zay ny théorie classique. Manangona aloha vao zavatra accumuler d'abord. L'accumulation des capitaux no ahafahana mihetsika. Ary atinao tsy afaka mihetsika zao dia inona ahafahana mihetsika dia mitrosa. Zay ny politika hatramin'izay, politikantsika hatramin'izay hatramin'ny indépendance na talohan'izay tiandrosatsika. Dia raha mandinika tiandrosatsika dia avy dia mahatsapa hoe tsy manana zavatra ahafahana mihetsika io atsika. Dia tsy maintsy mandeha mitrosa. Zay ny hatrizay politikitsika na lazaigny socialiste na lazaigny libéral zany foana politikitsika. Io adihevitra an'izay za tsy laza hoe iza ny marina amin'izay fa mila mampiditra adihevitra amin'izay itsika aloha. Dia manangona aloha fa afaka mihetsika sa zavatra hafa. Mbola mila fanavotana ny firenena raha toe-karena no resahana. Tsy tokony adino ny fahaizana teo aloha ary tsy tokony hafenina ihany koa. Mitaky fahaizana sy fahavononana izany, mitaky finiavana sy fanapahan-kevitra ihany koa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miverina indray ny hetsika etsy amin'ny Magrobe Oririka. Nasika ny lahatenin'ireo mpitondra teny ho an'ny fanjakana raha izay no zavany miseho. Inona no manakana ny antoko tima tsy hijoro anohitra ny fitondrana fa ny adadiny Iona Saina. Nasika ireo mpikambana atao amin'ny antoko tiako i Madagasikara tamin'ity androany ity nandritra ny hetsika tetsy amin'ny Magrobe Oririka. Tsy tia tanindrazana ny mpitondra hoy izy ireo. Matoa mivarotra ny tanindrazana sy mampantra ny vahoaka toy izao. Manjaka ihany koa ny fitiavan-tena eto amin'ny tany sy ny firenena. Ainao manjery maro no mijoro tato anatin'izao fitondrana izao ka takian'izy ireo ihany koa ny anokafana no ainao manjerin'izy ireo. Mercenaire tsy miantsika tsy fanongajapana fa ny namana zafolahy miaraka amin'reto mpitary tetetry miaraka aminareo nareo le mercenaire siraraha dia satria tsy menyantsika le MBS lazay fefameny io kafa le honte lazay fefameny izao anazy io firy ny azy lefa mivoaka tao anatin'ny herintaona firy zay ny atao fitiavan-tena zavatra maro tahaka zany letina lazana hoe miasa izy fa tsy mamokatra. Eto izahay dia mampita an'le afatra teneninay hoe ny firenena malagasy aza viraviraina satria natao an'ny olona tena tia azy marina. Fa ny olona tia an'izany Madagasikara zany tsy mivarotra ny tanindrazany, tsy mivarotra ny arena ao anatiny, tsy manao tsinitsinina andreo vahoaka reo, tsy mampahantra azy. Fa indrindrandrindra mieny zany antsoantson'izany vahoaka zany. Raha ny kabarin'ny fandombiasana teny an-toerana tamin'ity androany ity, hita taratra fa tsy mifandray ny tadidokanga eo amin'ny filoha ankehitriny sy ny filoha nasionalin'ny TIM. Mampametra-panontaniana ihany koa ny lahatenin'ireo mpikambana ao anatin'ity antoko ity izay masika amin'ny fitondrana nefa tsy mahasa mijoro mpanohitra. Miara-miasa amin'ny antoko HVM na ao anatin'ny antenimieram-pirenena na ao anatin'ny governemanta saingy manao teny masika tahaka izany. Milaza ihany koa ny antoko TIM fa tsy mandendra raha ito amin'ny tany sy ny firenena. Etsy ankilana nefa minisitra maro no ao anatin'izao fitondrana izao. Araka izany, tompona andraikitra amin'ny tsy fandehanany raharam-pirenena miaraka amin'ny fitondrana HVM ny antoko TIM. Volamena Rokolao indray ny tratra saika ahondrana antsokosoko omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato vehivavy teratany indiana iray izay ho an'ny Maurice ary manana pasiporo gasy fanadidina. Volamena amilanja Rokolao mahery indray no tratra saika navoaka antsokosoko omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.
Loharano-baovao avy amin'ny olona no nafatarana izany. Vehivavy teratany indianina iray no nikasa hanondrana ny sokosoko azy ireto ary dia nanano sarotra ny fisavahana satria nafenina tao amin'ny fivaviny ireto volamena ireto. Ahondrana ho an'ny Maurice raha nefa nazavan'ireo tompona andraikitry ny fitandrona ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireto volamena ireto. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny tompony ireto volamena. Ka omaly tolakango teo tamin'ny rifainga moa ny vola Air Mauritius dia nahazo vaovao ny tandro filaminana ny compagnie gendarmerie aéroport Ivato izay amin'ny alalan'ny commandant brigade ny aéroport fa misy olona mitondra volamena. Mitoy ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Raha tsy ivina, vao tsy ela tamin'ity volana ity ihany, izay no nisy tranga fanondranana volamena antsokosoko tratra teny Ivato. Andrasana trano ny fanamafisana ny fisavahana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mba tsy hisy ny fivoahan'ny arena malagasy antsokosoko hatrany. Ho any amin'ny faritra kosa indray tsika dia mbola hita maso hatramin'izao ny akony fandalovan'ny rivodoza Enao teto amin'ny tsika. Raha ny ho any Toamasina ohatra feno fako ny moron-dranomasina fikambanana maromaro arakan'izany no miara-mentana manatanteraka fanadiovana. Fanadiny Jessica Randriambolona. Taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao fako no entin'ny lakan-drano Pangalanina ka tonga hatrany amin'ny ranomasina no namen'ny moron-dranomasiny Toamasina. Manoloan'izay nidina antsihatra nanao fanadiovana ireo fikambanana misy ao Toamasina. Anisany natao nandritra izay fanadiovana izay ny fanangonana ireo tavoahangy plastika. Androany tokoa moa zany ny fotoana ny fanomezana tamin'ireto namana ao amin'ny fikambanana IMT Toamasina mikasika ny fanadiovana na ny fandraofana ny maloto sasany aty zany toy ny tavoahangy plastika aty amoron-dranomasina. Zany moa zany dia fiaraha-miasa misy eo aminay zany sy eo amin'ny fandrarana fonja ka mahatsapa koa moa zay eo anivon'ny fandrarana fonja eto Toamasina fa miaina tanteraka eto anaty anivon'ny ty faritra Toamasina ty ka raha madio Toamasina dia miaina ao anatin'ny fadiovana koa zahay. Nandray anjara tamin'ny fanadiovana ny plage eto Toamasina ny tenanay sy ireo membre amin'ny LCDM ary koa moa nanamafy ny hetsika ataon'ny IMT amin'ity fanadiovana n'ity plage ty satria iaraha malala fa ny tontolo iainana dia antoky ny fahasalaman'ny tsirairay. Izahana koa zany ny mponina ny olona tsirairay mba ho tonga saina manentana an'ireo olona ireo raha ohatra ka mandoto ny tontolo iainana izy dia ohatra ny mandoto ny any an-tranony. Ankoatr'ireo fikambanana nandray anjara tamin'ny fanadiovana ihany koa ireo olon-tsotra tao Toamasina. Dia indrindra koa moa zany hoe mba modèle afaka atoro ny mponina ny Tamatave hoe zao ny zavatra tokony ataontsika hanadio ny plage satria hitantsika moa zany ny zava-nisy teo nisy cyclone nandalo dia noho izay dia nanome tanana any IMT amin'izany fanadiovana zany. Tonga mamita didy amin'ny fahaloton'ny moron-dranomasitsika ty eto Tamatave ty. Io zany tsisy hoe nanerina hoe anona fa mba hoe mponina eto Tamatave dia mahatsapa tena manana didy amin'ny fanadiovana amin'ny moron-dranomasina Tamatave ty zany amin'ilay après un cyclone zao. Ny tena hoe nanosika angambany hoe na le rivotra raha mandalo aty zany miazakazaka maraina manao sport ohatra zany dia tena hita mihitsy nisy fiovana le izy. Dia mba nandray anjara zahay fanadiovana n'ity moron-dranomasina ty satria tsy hoe voatery hoe ny olona matanjaka ihany no afaka mandeha moron-dranomasina. Na izahay traha-pahasamana koa ny afaka mandeha mity afaka maka-rivotra dia nandeha lohantena koa nandray anjara hagnadio ny amoron-dranomasina. Raha ny fanazavana tsy hodorana ireo tavoahangy plastika fa hoahodina ho tonga akora anaovana zavatra hafa. Tanjona amin'ity fanadiovana ity ny iainana ao anatin'ny tanàna milamina sy madio ary ara-pahasalamana. Ny moron-dranomasina izay toerana maro mitsangatsangana sy maro mpitsidika indrindra rehefa faran'ny herinandro. Miverina eto mindrenivohitra isika trano manodidina ny 50 tetsy Andotam-penaka no nirehatra alina. Tsy nisy ny anana fohy saingy mahay avokoa ny entana rehetra. Korisiriko moa ny atombohan'ny afo raha ny fanazavana azo fanadiny Jessica Randriambolona trano.
Trano manodidina ny 50 tetsy Andotam-penaka ny kilafirehitra alina tokony tamin'ny fiolora sasany. Court-circuit tao amina tsena iray no voalaza fa ny antombohan'ny afo. Raha ny fanazavana, sy mba zipotika nandritra izany firetana izany avokoa ireo entana rehetra tao an-trano hatramin'ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra. 720 teo zany may. Ny entana rehetra zany dia may tena potika. Tsy nisy ny azo ny raisina tsony ny entana rehetra zay tamin'ity trano may ity. Zay zao hitana hoe fahasimbana be dia be. Tany anazy dia simba daholo ny dossier ny ankizy ny cahier ny moto anankiroa salon potika daholo e. Tsisy mihitsy zany nandraisina fa akanjo akodra sisa ny ety amin'ny tena. Nahaingana ny fiparitahan'ny afo raha ny fanazavana ny fisian'ireo tsena izay nahitana entana mora mirehitra toy ny menaka sy ireo fitaovana vita amin'ny plastika. Tena bien lafo eny alamana le ao ny épicerie ao ny grossiste misy menaka ao misy ny PPN reny moa mora mirehitra ao koa ny dosin'ny karazany dia raha voatratra ny afo rehetra no koa misy moto zany tao anatin'ny trano ka mana moto zany dia olona scooter misy essence to dia mora mirehitra dia nalafo koa le afo. Nananosarotra ny famonoana ny afo raha ny voalazan'ireo tompon'ny trano may ka tamin'ny 3 ora maraina tanoany vao fetateraka ny afo. Nisy fahatarana ihany koa ny fahatongavan'ireo mpamonjy raha ny fanazavan'izy ireo hatrany ka nampitombo ny fahavoazana. Raha ny fantatra isan'ny fampiasana ireo trabona amin'ny alalan'ny asa tana maro mandritra ny 5 andro hanadiovana ny toerana sy hanampiana ireo trabona eo amin'ny lafiny arabola. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao izay hitantsika ny vaovao ara-panatanjahantena ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera ora misia mba haingakaingana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Pour des toilettes propres, toujours plus propres, c'est simple et rapide. Ma solution, Harpic. C'est ça, l'efficacité Harpic. Et pour un intérieur agréable et frais, j'utilise les désodorisants Airwick. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Lala spaghetti Francia Guavambe mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 7 fa loka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy, ara alefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely, 12 aprily 7 amraiky 12 ratoany. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Mpizahan-tanan'alany maro no mitsidika ny allée des baobab isan-taona. Toerana tokana, manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany. Maro ireo ezaka ataon'ny tompona andraikitra, hanomezan-danja sy hitandrovana io toerana io. Manano sarotra nefa ny fiatrehan'izany noho ny hamaroan'ireo olona mivezivezy eo an-toerana izay miteraka loto isan-karazany. Isan'ny foto-drafitr'asa tena ilaina ny kabine na toeram-pivoahana
ampiasain'ireo mpitsidika sy ireo olona miasa ary mipetraka eo toerana. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny fitandrona ny fahadiovana. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Vaovao ara-pandanjahan-tena avy hatrany. Firenena voalohany nazo ny tapakila hiatrehana ny mondial 2024 taranja baolina kitra izay ho atao any Rosia ny ekipa pirenena breziliana rehefa nandavo ny Paraguay omaly. Fanadidiny Daniela Ratondrarson. I Brezila no firenena voalohany tafita hiady ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay ho atao any Rosia ny taona 2024 izao. Rehefa avy nandavo ny Paraguay tamin'ny isa 3 notsy misy tany Sao Paulo omaly alina. Ny Seleção izay mipetraka eo amin'ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona atsimo misy azy manana isa 3-30 rehefa nahita fandresena hatrany tamin'ireo lalao valo izay nataon'izy ireo. Tsy ahivona fa isan'ny firenena nandray anjara trany tamin'ny mondial hatramin'izay ny Seleção ary izy ireo hatreto no firenena nandrombaka be indrindra izany anaram-boninahitra izany ny taona 1970 2-700 700 ary ny taona 2020. Ny taona 2024 kosa dia nosakana ny Allemand teo amin'ny dingany manasadalana ny dian'izy ireo rehefa montsana tamin'ny isa 7-1. Tsy maintsy anarina ny fahavoazany araka izany ny Neymar sy ny namany amin'ny ity taona 2024 ity. Io ihany koa no fanambogoavana efa napetraka izy ireo hatrany ampiandohana. Encara a marcação, tocou pro meio, a devolução, perna esquerda, bateu! Gol! Tontolon'ny kitra izay hatrany dia tsy afaka mandray anjara amin'ny lalao efatra izay ho ataon'ny Argentine Lionel Messi. Izay no sazy azony taoriana fihetsika tsy medrika nataony nanoloana ny mpitsara iray nandritry ny feonan'ny Argentine sy Chili farany teo. Fanadidina. Miato tsy mahazo mandray anjara amina lalao misa efatra mifanesi nanomboka omaly. Io no sazy azon'ny Lionel Messi mpilalao kalazan'ny Argentine no sady andriankina ny klubany Barça ihany koa. Akoatra io dia voasazy mandoa onitra mitetina 307 ihany koa izy. Anton'izao fanasaziany izao raha tsy hivina ny fanompanana taony tamina mpitsara iray nandritra ny lalao ny aonan'ny Argentine tamin'ny Chili ny herinandro lasa teo. Tao anatin'ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ny taona 2024. Tsy manaiky ary manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra mahakasika izao fanapahan-kevitra izao ny eo anivon'ny Federation'ny Argentine izay nilaza fa mahatsiaro tena ho atao tsinotsinona izy ireo. No mafisiny ihany koa fa na dia teo azy ireo olana izay misedrain'ny Messi ny alohany natongavany atrika izao lalao fanitsanana izao dia tsy nasakana azy tsy ho tonga izany nefa dia izao voasakana izao indray. Andrasana araka izany ny hotohiny izao raharaha izao. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia anjakan'ny Roger Federer hatrany ny fifananana Masters Miami. Tafakatra ampahefadalana ny telany rehefa nandavo Espaniola iray omaly tamin'ny ampavalon-lalana. Fanadidina. Tsy morana dia fanapozina aza ny fandresena. Io no nambaran'ny Roger Federer laharana fahaenina maneran-tany taoriany nandavony ilay Espaniola Roberto Bautista tamin'ny 7-2 7-9 teo amin'ny ampavalon-dalana ny fifanana Masters Miami. Fandresena izay nanokatra ny lalany makany amin'ny dingany ampahefadalana ho an'ity tompon-daka farany Indian Wells sy ny Open d'Australie ity. Tsy tapitra seho anefa ny ady satria dia mbola hifampitady amin'ny Thomas Berdych laharana fa 14 indray izy any amin'izany dingany ampahefadalana izany. Ankilany izay ihany koa anampy azy any amin'izany dingana izany i Rafael Nadal laharana fa 7 maneran-tany izay nandresy tamin'ny 7-2 7-4 ary 7-4 ilay Frantsay Nicolas Mahut ary ilay teratany Allemand Alexander rehefa nandavany izy tany Wawrinka tamin'ny 7-3 4-9 7-2 ary 4-1 teo amin'izany ampavalon-dalana izany. Raha ampitso avokoa no anantatiraina izany dingany ampahefadalana izany eo amin'ny fifanana Masters Miami. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia vita sony omaly ny Brexit tamin'ny fomba ofisialy. Mila manefa trosa mitentina 10 miliara euro ny Royaume-Uni ho an'ny vondrona Europiana. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny firaisan-kina eo amin'ny ponina any Royaume-Uni no tanjona kendreny Theresa May
tao arinany fanaovatsony tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fisitahan'ny firenena britanika eo anivon'ny vondrona eoropeanna atolotra ny filan-kevitra eoropeanna izany mba nikafana ny fifanarahana eo amin'ny rotonta fifanarahana izay tsy maintsy vita mialohan'ny volana oktobra 2024 mialoha izay efa tsy mandray anjara amin'ny fivorina intsony miaraka amin'ireo firenena 17 ny firenena britanika amin'ny 17 aprily ho avy izao mbola lavitra ny lalàna diavin'ny Theresa May ao anatin'izany isan'izany fanefana trosa mitetina 10 miliara euro ho an'ny vondrona eoropeanna anisan'ny ady atrehan'ny Theresa May manomboka ny volana maro amin'ny ity taona ity ihany koa ny fandresen-dahatra an'ireo britanika raha ny filazany ady mbola iatrehan'ny Theresa May eo amin'ny lafiny toe-karena ao aorian'ny fialahany tanteraka eo anivon'ity vondrona ity fanamboavana izay mitetiny eo amin'ny 3 miliara euro eo amin'ny lafiny toe-karena izay miankina tanteraka amin'ny vokatry ny fifanarahana izany mbola barainga ihany koa ny hoavin'ireo ray faingo tapitrisa britanika mipetraka any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona eoropeanna ary etsakilany ireo 3 tapitrisa eoropeanna any Royaume-Uni ifeny fifindramonina anisan'ny FDB voalazan'ny prime ministre britanika manoloana izay Brexit izay raha tsy hivina tao anatin'ny 4 taona no mpikambana tao amin'ny vondrona eoropeanna i Royaume-Uni amin'ny farany volana martsa 2024 no mifarana ny fifanarahana ialan'ny firenena britanika tanteraka amin'ny vondrona eoropeanna ao aorian'ny fanaovatsony omaly alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity tsy mbola afaka eo ambanin'ny vahon'ny mpanjanaka isika 70 taona ateo aorianan'ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1797 izay raha mitinina ny fanehoan-kevitra maro nandritry ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangam-bato Ambojatovo sy Mausolée tamin'ity androany ity mitrosa fa tsy afaka mihetsika ny malagasy hoy ny mpahay toe-karena iray raha nanontaniana momba ny olana mianjady amin'ny toe-karena malagasy tsy mahay mamantatra ny laharam-pahamehana ny mpitondra ary farany moa dia trano manodidina ny 50 tetsy andotam-penaka no nirehatra alina tsy nisy ny ainana fohy saingy mahay avokoa ireo entana rehetra cour circuit moa ny atombohan'ny aforan'ny fanazavana azo dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao manaraka izany soava tsara daholo tompoko fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be.